Ny 13 Novambra, Edouard Alain Mihoatra. Hotsahivintsika androany ny vaninandro nahaterahan'i Edouard Alain Mihoatra. Ny 13 Novambra, 1700 no nahaterahany avy any Merimanjaka ny fiaviany. Taorian'ny fianarana Norantovy ny teto an-tanindrazana dia nanohy fianarana tany ivelany izy ka nisampana tantara sy lalàna no Norantoviny. Mpampianatra Edouard Alain Mihoatra ka ankoatran'ny tany Frantsa dia efa nampianatra tao amin'ny lycée Jean Joseph Rabearivelo izy. Nampianatra teny amin'ny Université Antananarivo ny taona 1770. Niasa tao amin'ny Radio Nationale. Mpanolotsaina ara-teknika tao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena talehan'ny fampianarana ambaratonga faharoa. Maro ireo fikambanana iraisam-pirenena niasan'ny Edouard Alain Mihoatra toy ny ONU, ny UNESCO. Fikambanana maro ihany koa no nisy azy toy ny Akademim-pirenena Malagasy, ny fikambanan'ny repahay-tantara sy geografia, fikambanan'ny mpanoratra. Izy ihany koa no isan'ireo mpikambana nanorina ny AEOM, Association des étudiants d'outre-mer, ny taona 1770. Maroboninahitra maro no efa nosaloran'ny ity olo-malaza ny fikarohana ity, ka ny ambony indrindra amin'ireny dia ny Grand Croix de l'Ordre National Malgache, Commandeur de l'Ordre des Palmes Académiques. Boky maro no navelany ho an'ny taranaka malagasy, ka isan'ireny Histoire de Madagascar. Teo amin'ny 17 taonany no nahafatesan'i Edouard Alain Mihoatra ny 17 Febroary 1770. 13 Novambra 1770. Nitsidika ny Côte d'Ivoire, Libéria ary Sénégal ny filoham-pirenena Philbert Tsiranana mivady.